Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika hatrariteraka misy faraika amin'ny roapolo ny volana aogositra ity. Ny mofina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny Genesis toko fa 5:7, Genesis toko fa 10:7, andininy faefatra ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Genesis toko fa 10:7, andininy faefatra ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy avy izany. Aroa Josefa tamin'ny rahalahiny, avy manantonay ianareo, dia nanatony ireo. Aroa Josefa, izaho ny Josefa rahalahinareo, ilay namidinareo aty Egipta, ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny nivarotanareo ahy aty. Fa amonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy hialohanareo aty. Fa roa taona izao nefa nisian'ny mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy 5 taona koa izay tsy hisy hiasan-tany na hijinjana. Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy hialohanareo mba tsy hahalany taranaka-nareo amin'ny tany, fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Ary amin'izany tsy anareo no nampandeha ahy eo aty fa Andriamanitra. Ary izy no nanao ahy ho rain'ny Farao sy ho tompon'ny ao an-trano rehetra ary ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Andeha miakatra faingana anareo ho any amin'ny katry ka lazao aminy hoe izao ny tenin'i Josefa zanakao. Efa nataon'Andriamanitra ho tompon'ny Egipta rehetra ka midina ka ty ampy fa aza mijanona. Dia onona eo amin'ny tany Goseny ianao ka ho eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondry amanosonao sy ny ombinao mba amin'izay rehetra anananao. Dia hamelona anao eo aho, fa mbola haritra 5 taona ny mosary, fa ndrao lany hareny ianao sy ny ankonanao ary izay rehetra anananao. Ary indro hitan'ny masonareo sy ny mason'ny Benjamina lalahako sao fa ny vavako no miteny aminareo, dia ambaranareo amikaiky ny voninahitro rehetra ty Egipta sy izay rehetra efa hitanareo, koa mandehana faingana anareo ka entimidina ty ikaiky. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Tantara tsy zoviana amintsika ry havako ity tantara ity satria lesona tany amin'ny sekoly alahady fay izay ny hoe momba tantaran'i Josefa izay namidiny rahalahiny hitantsika amin'ity bokin'ny Genesis ity. Raha teo koa moa izany tantara izany manomboka aty amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 7:30 no hitantarana izany tantara izany namarotany ireo rahalahiny an'i Josefa. Fa toka mamaky ity ampahany amin'izany toka 10:30 izany nefa tsika dia matsiaro andiny soratra masina anankiroa. Ny soratra masina ihany moa fantatsika fa ny soratra masina ihany manazava ny soratra masina. Teny mazava ny Martin Luther io ny hoe ny soratra masina dia hazavaina amin'ny soratra masina na amin'ny fotoposaina ny soratra masina raha kely indrindra. Misy andiny soratra masina anankiroa izay manazava ity andininy ity ao amin'ny testamenta vaovao. Ny voalohany, tenin'ny Paoly, Romanina toko 8:22, ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ry havako dia misy anton-javatra 3 ny zavatra midona amin'ny fiainantsika na 4 mihitsy aza ny midona amin'ny fiainantsika ka ny andohany. Ny voalohany dia izao, ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao na amin'ny fiainako dia izao, mety misy vokatry ny safidy. Mety vokatry ny safidy, miasa amin'ny alalan'ny safidiko Andriamanitra, fa miasa amin'ny alalan'ny safidiko koa ny fahotana mazava ho azy. Satria rehefa ohatra ka misafidy ka misafidy ny tsara dia mety ny fiainana. Raha ohatra kosa ianao ka misafidy ny ratsy dia mazava ho azy latsaka ao anatin'ilay tsy fitezany zavatra. Tsy hoe Andriamanitra no voatery ho nikapoka, fa ilay safidy mihitsy no tsy mety. Raha ohatra ka tsy mety ilay safidy dia raha ohatra ka tsy nety ilay lalana dia tsy vokatry ny safidin'Andriamanitra fa tena vokatry ny safidintsika mazava mihitsy.
raha ohatra ka ataovy ohatra hoe miakatra eny ambony tafitrano anao, isafidy akatra eny ambony tafitrano ka isafidy itsambikiny ety amin'ny tany ka tapaka ny tongotrao de tsy afaka hiteny mihitsy anao na hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra. Marina fa ny zavatra rehetra Andriamanitra no mandahatra azy. Finoantsika protestanta zay hoe Andriamanitra de souverain, Andriamanitra de mana fahefana feno tsy rehivisy mandidy. Saingy zao misy lafin-javatra avelan'Andriamanitra andaro na dia ataontsika hoe safidinao aza. No zany dia raha tapaka ny tongotrao satria nitsabikiny teny ambaravarakely de tsy afaka mitemana hoe zao ianao Andriamanitra nanao an'izao mazava ho azy nasian'Andriamanitra efa zay le izy hoe safidy ny olombelona de raha tapaka ny tongotra de zao sitrapo zany. Misy zavatra zany tena ateraky ny safiditsika mihitsy ary betsaka ny zavatra eo amin'ny fiainantsika ateraky ny safiditsika na mety ho mahafinaritra io na mety tsy mety io. Marina loatra mazava ho azy fa lehibe noho ny safiditsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka na mety ho misafidy tsy mety arytsika de mety ho ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany. Fa amin'ny lalan-kevitra tsotra aloha voalohany indrindra satria ho resahantsika ny toy rehefa avy eo de zao mety ho vokatry ny safiditsika ny zavatra anankiray. Fa ny faharoa de zao ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika koa mety ho vokatry ny safidin'ny hafa, mety ho vokatry ny tsy firarahin'ny hafa. Ohatra hoe mandeha fiarakodia, mandeha tongotra ianao de misy olona mirimirimo amin'ny fiarakodia satria mamo dia na mandeha moto mamo de mandono anao ianao anatin'ny lalana misy ianao tsara tsy meritreritra ninona dia misy olona manana safidy ny sotro toaka na sotro zava-mahadomelona dia mifoka anao amin'ny automobile de maratra ianao de zao tena misy safidy an'ilay olona. Na misy olona mizakazaka vany mikapoka anao amin'ny famaky sanatriny zany, na misy olona vany miditra ao an-tranonao ka mandorona maka ny fanananao dia tsy voatery ho zay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy voatery ho zay ny sitrapon'Andriamanitra fa avelan'Andriamanitra andalo le izy mazava ho azy. Avelan'Andriamanitra andalo le izy mazava ho azy fa izao sitrapon'olona le izy, sitrapon'olona. Dia tsy afaka miteny zany tsika raha ohatra ka misy olona mikapain'ny olona ny sofiny de afaka miteny hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'olona zany fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa ny zavatra mitranga fahatelo koa dia tena mety ho lalàna ny zavaboary, mety ho lalàna ny zavaboary tsotra. Ohatra hoe io fiainantsika io zany de nasian'Andriamanitra lalàna, nasian'Andriamanitra loi mitondra an'izao rehetra hoe raha ohatra ka mangatsiaka ny vatanao de mety ho vony gripy ianao, raha ohatra ka misakafo tahaka zao anao de marary kibo satria tsy zakanao. Zany hoe misy zavatra nasian'Andriamanitra loi zay le tenenin'ny boky Norbona hoe fahendrena no hitondran'Andriamanitra ao rehetra zao. Nasian'Andriamanitra lalàna zany ao anatin'io zavaboary io. Mitondra n'izao rehetra zao ny rivotra, ny masoandro, ny hafanana, ny hetsika. Zany dia misy loara, misy lalàna zay napetrak'Andriamanitra hitondrany ny zavatra rehetra. Ary zay mahatonga ny hoe misy zany zavatra vokatry ny lalàna ny zavaboary tsotra fotsiny zao fa tsy voatery hoe ohatra hoe raha ohatra ka nandeha ianao ka nangatsiaka vonosery de tsy voatery hoe kapok'Andriamanitra zay na sanatria hoe devoly zay non tsy zay loatra fa tena nangatsiaka fotsiny ianao satria lalàna ny zavaboary. Ary raha misoatra masina zany misoatra masina hoe nitsoka ny rivotra teny ambony sambokely mpianatra nitsoka ny rivotra Jesoa natory satria misy rivotra avy any amin'ny telopolo termonina mitsoka mandrakariva ao anatin'ny fariny Genesareta na Galily de zao io misy foana io satria lalàna ny zavaboary, misy foana io rivotra mafana sy mangatsiaka miona eo amin'io ranomasin'ny Galileo ka mahatonga ny ranomasin'ny Galileo manonja. Zany hoe misy lalàna ny zavaboary zany. Tsy Jesoa niantso avia sy io rivotr'Andriamanitra na nisy tsy zay fa zavatra tonga ho azy ilay izy. Ka misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tena tonga noho ny lalàna ny zavaboary tsotra fotsiny. Fa ny fahaefatra de zao mety misy koa zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika vokatry ny tena fandaminan'Andriamanitra mihitsy, zany hoe tena tanan'Andriamanitra, tena programan'Andriamanitra mihitsy mandahatra azy, na mahafinaritra io, na mora io, na sarotra io. De tsy hoe tsy programan'Andriamanitra ry telo voalohany, miasa amin'io programa io koa Andriamanitra, afaka mampiasa olona fa izao azon'Andriamanitra isan'Nataony reo rehetra zao. Fa misy kosa fitsofoana mivantana indray tahaka any amin'ny tantaran'ny Joba ohatra. Zany hoe tena misy zavatra zany tena fitsofoan'Andriamanitra mivantana manova ny fiainantsika na manova ny zavatra rehetra. Ary dia ilay izy am'ireo ary ty resahantsika amin'ny Genesis toko dia efapolo teny. Lay Josefa namidy ny rahalahiny. Tsy Josefa no namidy no nisafidy ho amidy ny rahalahiny. Mazava zay.
Tsy Andriamanitra koa no niteny tamin'ny rahalahy manao hoe mandana ny dio Josefa. Tsisy an'izany ao anaty baiboly. Tsisy mihitsy eo ka mibitsika tamin'ny rahalahy manao hoe mandana Robena anydio Josefa fa any tsisy an'izany eo. Safidiny reto rahalahy. Tsy misy koa zany eto lalàna an-javaboary na koa Andriamanitra mihitsy nite hikapoka any Josefa ka natonga any Josefa ho any Egypte. Tsy misy zany. Fa izao ny rahalahy Josefa no ny safidy mba hivarotra azy fotsiny zao. Saingy zao amin'ny teny Sotramasiny ty de zao hoy ny filazan'ny Josefa azy amin'ny diny 5 aza malahelo nareo natezitra fa hamonjy aina nampandehanan'Andriamanitra ahy ialohanareo aty. 5 ary amin'izany tsy ianareo no nampandeha ahy ho aty fa Andriamanitra. Fatatsika tsara mihitsy fa ny rahalahy Josefa no nivarotra azy. Saingy zao ho Josefa eto manao hoe tsy nareo no nampandefa aty fa diso hevitry nareo fa Andriamanitra no nampandefa aty. Io le resahan'i Paoly amin'ny hoe ny zavatra rehetra miara-miasa aso. Ny zavatra rehetra satria tia an'Andriamanitra Josefa, satria tena tia an'Andriamanitra Josefa ka na inona anton-javatra nahatonga an'ilay fisehoan-javatra ankehitriny de tsy zay ny zava-dehibe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso. Mety ho vokatry ny fahotantsika le izy indraindray. Mety misy zavatra mitranga ao amin'ny fiainantsika tena vokatry ny safiditsika mihitsy fa tsy zay ny zava-dehibe akory. Rehefa mibebaka ianao de ataon'Andriamanitra miara-miasa aso anao na le zavatra tsy nety ny safidinao iny ary. Na niankina tamin'olona aza le zavatra nitranga noho ny tahaka izao nitranga tamin'ny Josefa zao na midiny rahalahiny. Rehefa eo ny tompo, rehefa miasa ny tompo de ataon'Andriamanitra miara-miasa aso ny zavatra rehetra. Tsika kory tsy hoe determinisme, tsy hoe determinisme amin'ny fiavana silamo moa no tena resy lahatra no hoe determinisme. Zany hoe ilay fieritreretana hoe ny zavatra rehetra de voalahatra Andriamanitra Tsipirieny hatramin'ny akanjo anaovako androany, hatramin'ny laoka hariva, tsy zay zany ny finoantsika, tsy zay. Raha zay de tsy manana safidiny inona isika fa Andriamanitra mandahatra azy teboka isaky ny teboka hoe androany anao de mandeha taxi be, androany any laokanao de tsaramaso, hariva kosa ianao tsy ohatr'izay zany fa miasa Andriamanitra ao anatin'ny safiditsika. Ny safidy malalaka isika saingy zao Andriamanitra manana fahefana feno na inona safiditsika. Ary de zay ny asehoan'ny Genesis 12 eto mazava tsara mihitsy ny safidy hivarotra ny Josefa ny rahalahiny. Saingy zao namboarin'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra niara-niasa aso ilay safidin'ilay rahalahiny satria tian'Andriamanitra Josefa. Tahaka zany koa nahoana mety ohatra hoe tsy nitandriny ianao nanao akanjo mangatsiaka ianao de lasa nanavy dia ataon'Andriamanitra miara-miasa indray zany na de manavy azy ianao vo migripa dia azon'Andriamanitra atao mahasoa indray zay rehefa tian'Andriamanitra ianao. Dika zany de zao aza variana mijery am'le zavatra nitranga. Aza mametra-panontaniana kory ny amin'ny inona nahatonga an'ity na iza ny nahatonga an'ity. Tsy zay ny zava-dehibe an'i Josefa eto. Josefa zany eto niteny tamin'ny rahalahy manao hoe aza mieritreritra mihitsy nareo hoe ianareo no nahatonga an'izao fa lamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Itsika mantsy ravaka malala rehefa misy fahavoazana eo amin'ny fiainantsika de mametra-panontaniana tsika hoe iza ny nanimba ny fiainako, iza ny nahatonga an'izao, iza ny nanao an'izao. Fa Josefa eto mampianatra atsika fa tsy zany ny zava-dehibe, tsy ny anton-javatra ny zava-dehibe, tsy ny anton-javatra na iza ny loharan'ny poy tsy zay ny zava-dehibe hoy Josefa. Aza mandrera-tena am'izany, aza manamelo tena am'izany akory ianareo hoy Josefa. Fa ny zava-dehibe de zao tian'Andriamanitra le olona sady tian'Andriamanitra. Rehefa tian'Andriamanitra ianao de ny fitiavanao an'Andriamanitra ny tompony teny farany fa tsy zay ratsy ataon'ny hafa na zay safidinao na zay mety ho lalànan-javaboary na inona. Fanontaniana mipetraka zany de zao. Tian'Andriamanitra ve ianao sa tsy tian'Andriamanitra? Rehefa tianao Andriamanitra de na inona mitranga de zao ataon'Andriamanitra mahasoa anao ny zavatra rehetra. Mafy anie zany hoe nandeha namidy tany ny rahalahy ray tapo zao nivarotra anao ho andevy tany Egypte. Saingy zany zavatra any de zao mafy anie lalovan'ny Josefa. Saingy zao nataon'Andriamanitra niara-niasa zay. Tsy hoe satria tiany rahalahy, satria tian'Andriamanitra ny rahalahin'i Josefa, tsy zay ka, fa satria Josefa tian'Andriamanitra.
zay ny ambarany tediny tsotra masiny ty voalohany avako malala aza kivo zany aza varina amin'ny fitrangan-javatra aza varina amin'ny zava-miseho aza mametra-panontaniana kory hoe ianona ny tena ratsy tamiko ianona ny tena ratsy fanahy tamiko ianona ny tena nanimba ny fiainako tsy zay ny zava-dehibe aloha fa ny fanontaniana ataonao voalohany de zao hoe tia anao Andriamanitra ary ianao tia azy rehefa tia an'Andriamanitra ianao mibebaka ianao miverina ao amin'Andriamanitra ianao zao matoky fa na inona de zao amboarin'Andriamanitra manjary mahasoa anao ndray lay fitrangan-javatra. Indrindra masina faharoa zay asehon'ity ngenisy tonga dia eva politika amin'ny soratra masina nazavantsika azy dia ny didy fahadimy manajany rainao sy ny reninao. Eto Josefa de ny teny mihitsy entitra ny andininy farany amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo tapany farany andininy faha enina ambin'ny folo ento midina aty kiaky. Zava-dehibe avako malala ny lay fanajany Josefa any Jakoba ray. Mandehany anareo matsy andro ralany miverina aingana mandeha makany an-tanindrazana dia eto aty amiko ety kiaky. Eto aty amiko ety izy fa ho velomiko izy ho eto aty izy mba hahita ny toerana misy ahy ho eto aty izy mba hahita mba hanana fierté amiko. Tsy Jakoba tsy Josefa kory nandeha nakany amin'ray no ny andraiky ny mavesatra tsy azo ny ilozany zany ao Egypte satria prime ministre izy ny lehibe no Farao ka tsy hoe tsy tian'ny Jakoba izy ka ndraha nakazy tany ihany tokoa azo natao zany fa saingy sao no ny andraiky ny mavesatra prime ministre izy olona iankinana isan'andro ny fanapahan-kevitra fandaminana momba ny mosary de zao tsy afany aly Josefa fa zao ny rahalany mandehana lay fikiaky mba hahita ny voninahitro. Afaka malala ny dikan'ny teny hoe manaja dia tsy hoe mankatoy ihany fa anankiray midika ny teny hoe manaja hoe manajany rainao sy ny renao akatoavy izy fa izao aza manala baraka ny anarany aza mampitondra henatra ny ray aman-dreninao aza mampitondra henatra na nataovy hoe tsy voatery ray aman-dreny fa ny fianakavianany poiranao aza mampitondra henatra ny loharano ny poiranao ianao manajany rainao sy ny reninao aza alaina baraka izy. Azay mahatonga ny Jakoba edy Josefa eto manao alaivo Jakoba alaivo kiaky mba ho hita ny voninahitro firy avako malala ny ray aman-dreny mba mangetaheta mba hoe anana fierté rehareny amin'ny zanany faniriny ny ray aman-dreny rehetra ny hoe mba anana fierté amin'ny zanany mba ho reharehan'ny zanany. Zavatra roa mantsy no asehon'ny Josefa eto izao manao hoe fiahina ny ray aman-dreny ao anatin'ny sary ary fanomezam-boninahitra ny ray aman-dreniny eo anivan'ny fiarahamonina zany adidin'ny zanaka zany adidin'ny zanaka eto ao anatin'ny sarotra ny ray aman-dreny na tsy ao anatin'ny sarotra ke ny ray aman-dreny tsy niteny ninina mihitsy Josefa fa satria ao anatin'ny sarotra ny ray aman-dreny de nitodika izy amonjy azy ny teny manao hoe sao de nona any ny raiky niteraka sao de tsy manan-kohanina any ny raiky niteraka hatsoy aty izy akoatran'ireo ray tampo aminy hamonjy azy mihitsy ny antony nandefasana taty zany hoe tsy hoe ho tonga be voninahitra ny antony nandefasana taty tsy hoe ho tonga ho reharehan'ny Egypte na tonga taty tsy hoe ny voninahitro no nahatonga taty hamonjy ny ainy ny fianakaviako hamonjy ny ainy raiko hamonjy aina ny nandehanana taty dia izay toe-panahy zay tiany Josefa ho ao an-tsaitsika zanaka ny hoe zava-dehibe ny fieritreretantsika ny hoe manajara ray aman-dreny zany hoe aza velanao rovi-damba ny ray aman-dreninao ka imehezan'ny olona manao hoe mba ray aman-drenin'izy ary reny to sanatria to lasa mangataka to sanatria to lasa sy ny sisa rehetra to miankina amin'ny hafa zay mahatonga ny Josefa eto manamafy mihitsy aminao hoe solany areny anareo fa makanesa ty gosena toerana mahavokatra be mihitsy fa tsy hoe toerana mahantra anao fa gosena toerana mahavokatra toeram-pambolena midadasika dia Josefa manao hoe eto aty izy fa ho voky izy zany tsonona izy zany zay ny voalohany hoe inona mono hoe manajany rainao sy ny renao tarafina amity Genesis tonga de mevakolo ity de zao aza velanao reraka ny ray aman-dreninao aza velanao ho reraka
toano izy amin'ny fotoana mety ilany zany toana ara materiel zany mihitsy raha ohatra moka amin'ny fotoana tsy io misy misaly fa raha tsisy misaly ndray zay zavatra hafa raha mahaleo teny izy zay zavatra hafa fa ny faharoa de zao ny dikany mananjany ilay sindrenao hoe de zao manome voninahitra tsy manala baraka mba tsy tenenany olona manao hoe mba zanakiza ary reny mba izy ary niteraka ny reny to tena mampalahelo ny ray aman-dreny to zaza maditra to sanatry mamilava to sanatry mpamony vady to sanatry sy ny sisa to zany ve to tsy marina dia eto dia ny hoe manaja ray aman-dreny de zao manaja zay manome voninahitra ka mahatonga ny olona manome voninahitra ny ray aman-drenina hoe ohatrany eo amin'ny baiboly lay olona ny olona nahita ny renin'i Jesosy de ny teny manao hoe mba sambatra lahy mikibo zay nitondra anao antsen'i Jesosy ary dia izany toe-po zany hoe manome voninahitra rehefa nahita an' Jesosy ny olona de zay ny teneniny tamin'ny Maria manao hoe mba sambatra ianao ay fe zanako io mantsy Jesosy rehefa malala ny fifalian'ny ray aman-dreny teny ananantsika toetra endry ka mahatonga azy fier eo anivon'ny fiarahamonina hoe za zanakirano na hoe za zao rehefa malala mahafinaritra amin'ny heviteny katolika rehefa niavatsika katolika rehefa mampiasa an'io andininy io mampiasa ny hoe manajana rainao sy ny reninao io dia na de atao hoe fa tsy ety-tsony azy izy tsika mantsy rehefa manazava an'io de hoe itsika protestanta de ny atsika hoe ray aman-dreny velona eo zany hoe ajainy dada sy neny rehefa velona iny tsy dikevitra fa niavatsika katolika rehefa na de efa tsy ety-tsony ary izy de tsy lotonao ny anarany na de efa tsy ety-tsony ary izy dia tsy lotonao ny anarany tsy alainao baraka izy na de efa tsy ety-tsony ary izy zany hoe tena mipakatra any am'ireo ataontsika hoe reo ray aman-dreny hatrany aloha mihitsy hoe ianao taranakiza taranak'olona manahoana ianao manala baraka ny loharano porana de tsy eken'ny zoatra masina satria ianao tsy manana fisina manokana raha amin'ny baiboly fa manana fisina noho ny fisiny ny ray aman-dreninao rehefa malala zava-dehibe ary tereto zoatra masiny ty sady mampianatra antsika anaja ray aman-dreny mampianatra antsika atoky ny fitondran'Andriamanitra mampianatra antsika hanome voninahitra ray aman-dreny sady mampianatra antsika atsiaro fa tsy ny zavatra mitrango eo akory ny tompony teny farany fa ny fitiavanao an'Andriamanitra zay nahatonga ny Jesosy nametra-panontaniana tamin'ny Petera manao hoe motiava ianao satria ny fitahian'Andriamanitra de zao manomboka eo amin'ny ny fanehoanao fitiavana an'Andriamanitra tiavo Andriamanitra tiavo Jesosy de ataon'Andriamanitra miara-miasa ny zavatra rehetra asoanao tiavo Andriamanitra ajao ny ray aman-dreny de ataon'Andriamanitra miara-miasa ny zavatra rehetra asoanao ivavakisika tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny soratrao masina manitsy ny dianay manaisotra ny tahotra aty anatinay manadio fo anay mampatsiaro anay fa tsy ny zava-mitranga akory ny tompony teny farany fa ny fitiavanay ianao ataovy mandrakariva misafidy ny otianao zay misafidy raha teo zay tompo ny otianao ka di amboary zay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay na inona ipoizany zany ahasambatra anay ahatsaranay de esory ny akivina ny tebiteby ny tahotra esory aty anatinay reny fa ataovy mahatsiazo zay tompo fa na inona mitranga de ianao mamboatra ny zavatra rehetra ahatsaranay satria tianao zahay mampianatra zay tompo mba hanaja ray aman-dreny ataovy mahay manaja ray aman-dreny tahaka anao Jesosy ataovy mahay manaja ny fianakavianay aza velona ampitona enatra ny loharan'ny poirana na ny mahamalagasy anay indrindra ny maha kristianina anay indrindra ny maha ampianakavy fianakaviam-be iray anay am'ireo fo zay tompo de tahio ny tontolo andronay tompo ho tontolo andro anajany ay ny hafa ho tontolo andro anajana sy anomezana voninahitra anao Andriamanitra ho tontolo andro isoranay anao nohony amin'ny zavatra rehetra de me fahasalamana heri-tanjaka fiadanam-po sy faharetany zay hitombonay amin'ny finoana sy ny fanarahana anao manjaka Jesosy atomponay satria fantatrao fa tianao zahay amen